Sehatry ny fananatandry manana vina sy tanjona goavana entina hiatrehana ny andraikitra sy ny asa izay nametrahana azy ny tale général vaovao ny sampandrarano fananatany Anitra Rasendrasoa io ny songadina nandritra ny lanonana famindram-pahefana teo amin'ny tenany sy ny tale général teo aloha. Ny anatsara sy anao avroeny sy anoho ny efa vitatrizay no tanjona napetraky ny tale général vaovao ny sampandrarany fananatandy raha ny fanazavana no entiny Anitra Rasendrasoa tale général vaovao dia ametraka paikady vaovao ny tenany mba hoentina anatratrarana ireo tanjona napetraky ny filoha amin'ny resaka fananatandy dia ny fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny. Lara-pamenao anay moa zany dia fanatanterahana ny vinan'ny fitondram-panjakana ihany manao ny asa zay araka ny tenin'ny sekretera général ministre eo dia ny araka ny vinan'ny filoham-pirenena ny fampihavanana ny malagasy amin'ny taniny tahaka an'izay efa nataonay dia hiezaka izay mpitomboana bebe kokoa reo fanatanterahana ny titre faobe amin'ity taona ity. Tahaka izany koa ireo fanokafana ny circonscription ny fananatany any amin'ny faritra samihafa dia manatanteraka an'izany zahay misy kokoa mihoatra noho ny teo aloha. Ny paikady moa zany dia ny fanatanterahana ihany ny vina sy ny mission hoentin'ny ministère fa ny paikady hoentina dia ny herim-po sy ny fahavononana asa hitomban-da amin'ny fanatanterahana reo andraikitra ny mena reo. Androany no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny tale général teo aloha Antsipirenena Rasolomampiona sy ny tale général vaovao Anitra Rasendrasoa tao anatin'ny fihavanana sy ny tsikitsiky tanteraka no nanaovana ny lanonana rehetra izay natreha ny tale ny kabinetra sy ny sekretera général ny ministera misana ny fanajariana ny tandy.